La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. May mafana ny toetra ray eto amin'ny firenena amin'izao telo volana latsaka nidirana amin'ny fahamiana ara-pahasalamana sy fihiboana izao. Maro ankehitriny no mametraka ny ayahiny. Fanahina sao isy korotana sy fipoahana ara-tsosialy manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny andidin'izay arahanao anaty matonda Tsoratra Gaëtan Andriatsilava. Manoloana ny voka-dratsy ateraky ny coronavirus eto Madagasikara. Nanao anjovonjy mba azahoana lela vola amin'ny tetina 2.20 faingo 420 tapitrisa dolary entina anohanana ny Madagasikara amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ifihezana ny valina retina ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny solitena maharitra ny OMS. Tsy tafaverina amin'ny laoniny avokoa ny ampahany abetsaka amin'ny lavaka eny amin'ny lalana maro eto Antananarivo noho ny fanamboarana izay toto-tsain'ny Jirama. Tsy voahaja ny fifanarahana raha nambarany teo anivon'ny direction régionale de l'aménagement et des travaux publics d'Analamanga. Tsy nanaovana étude d'impact environnemental ny gara Ambohimanambola. Izay no antony tsy mbola ampiasana ny gara hatreto hoy ny ministra tompon'andraikitra. Iroso araka izany ny fanadidina ary hojerena ny fepetra samihafa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, toerana misy 120 ao atsimon'ny Pekin indray no tsy maintsy niditra tamin'ny fihiboana vokatry ny fahitana trangana coronavirus maromaro ny farany herinandro teo. Tao amin'ny tsenany tantsaha iray any toerana noho ny atombohany izany. Ny andidin'ireo vetra. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao mihamafana ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao telo volana latsaka nidirana amin'ny fahamiana ara-pahasalamana izao. Maro ireo miahiahy sao isy ny korotana sy fipoahana ara-tsosialy manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara. Ary matanda Tsoratra Gaëtan Andriatsilava. Mbola mitony ady atao amin'ny fiparitahany coronavirus eto Madagasikara ary mitomby ihany koa ireo nahitana ny tsy mokaretina. Na izany aza, maro ihany koa ny sitrana ary efa mahatratra ny 520 isan-jaton'ny marary zany raha nitatitra voaray amin'ny fomba ofisialy. Ankehitriny, miandry ny fanapa-kevitry ny mpitondra fanjakana, indrindra ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny amin'ny anohizana na tsy ny fihiboana, ny fepetra ara-pahasalamana tokony horaisina sy ny maro hafa. Maro ankehitriny no mametraka ny ahiahy manoloana ny toe-draram-pirenena. Matahotra mafy sao isy ny korotana sy ny fipoahana ara-tsosialy manoloana ny ady atao amin'ny fiparitahany Covid-19 sy ny fihiboana izay efa nanika ny 3 volana izao. Ireo faritra 3 Analamanga, Toamasina sy Mahatsiatra Ambony no tena ahitan'izany. Omaly ohatra, velona ny fifamaliana tao Toamasina. Nanio ny heviny ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Ankilan'ireo, mitaraina amponina noho ny tsy fisiana vokatry ny fahaverezana asa, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ireo faritra nandrenesana fitarainana ny maraina teo ny ao amin'ny distrika Mitsinjo, faritra Boeny. Adiny 2 na adiny 3 aorian'ny fiantsoana vonjy vao tonga ny mpitandro ny filaminana raha ny loharanom-baovao azo. Mirongatra ihany koa ny fanimbana ny tontolo iainana, ny fampiasan'ireo ankizy tsy ampy-taonina, ny asa mampidoza sy mamoha fady ampanaovina azy ireo ahafahana mahita izay atokana sy ny maro hafa. Ny mpanao politika sasany ihany koa manararaotra miezaka ny anakorotana ny saim-bahoaka. Misy fikasana nanao izany atsy, misy fikononkonona nanao izany aroa. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro. Ho aisika raha toka mihitatra hatrany amin'ny volana Desambra ty ady atao amin'ny Covid-19 ity. Raha mitony tsy fanarahana fepetra sy ny fanaovana tsinotsinona ireo toromarika nomena, ahina ny ahatonga amin'izany. Efa voalaza ombenombeny fa ny fiarahamientany rehetra no ahafahana mifeny fiparitahany valanaretina
no mahaelana mahaingana ny fandraisana fepetra manoloana ny fihiboana. Io ihany koa ny fomba tsotra ahafahana mamongotra tanteraka io valanaretony io eto amintsika. Izany hoe ny fanajany tsirairay ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Farany tsotra amin'izany ny fanaovana arotava, ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fanasana tanana matetika amin'ny savony sy ny fampiasana gel hydroalcoolique. Miampy 2020 indray ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Eto Antananarivo ny 20 amin'izany ary any Toamasina kosa ny 10. Miantarandriana. Tamin'ireo fitiliana 20 ny totsaina omaly atao amin'ny laboratoire Institut Pasteur de Madagascar sy ny centre d'infectiologie Charles Mérieux, misy 20 no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny tranga vaovao 20 na ny nouveau cas zany izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus dia avy amin'ny fitiliana ireo fakana singa teto Antananarivo sy tany Toamasina. Ny Institut Pasteur de Madagascar zany dia nanao fitiliana 770 ny fitambarany. Tao anatin'ireo dia 720 no nahitany tsimikaretina vaovao. Mbola ao anatin'ilay 20 tsika dia miditra amin'ny Atsipriany 720 ny anankisivy dia teto Antananarivo avokoa ary ny anankifolo dia tany Toamasina zany tamin'ny fakana singa natao laboratoire mobile ny Institut Pasteur de Madagascar. Momba ny anankisivy dia omentsika koa satria eto ampelantanantsika izany vaovao zany ny toerana nahitana ireo olona anankisivy ireo zany hoe teto Antananarivo ny anankiray Antananarivo renivohitra moa misy toerana anankitelo voatonony ireto Ivato Talatamaty Itaosy. Zay zany no fantatra ilay toerana misy azy dia ny hoe Antananarivo renivohitra dia ilay folo moa zany hoe Toamasina avokoa. Ny centre d'infectiologie Charles Mérieux indray dia nanao fitiliana 270 ka ny telo tamin'ireo 270 fitiliana ireo zany nahitana ny tsimikaretina coronavirus ary avy eto Antananarivo avokoa izy ireo tsy ananana indray moa zany ny quartier misy azy. Ny amin'ny 20 ihany koa ny sitrana araka ny antotanisa io atoandro hatrany. 20 tamin'ireo sitran'ireo dia avy any Toamasina avokoa ary ny roa dia avy eo teto Antananarivo olona andraisana tanana atao amin'ny hôpitaly Nandota-penaka. Zay zany momba azy 20 sitrana an'ireo. Ary ilay forme grave moa zany efa nilazana teo hoe olona ndraisana tanana atao amin'ny hôpitaly tao Morafeno tao Toamasina zany io anankiray izay efa mivoaka amin'ny forme grave zany efa tsisy ahina tsony ny ainy ny NDB-any zany amin'izao dia izay ny mampiena anankiray zany ilay forme grave izay 10 omaly dia 9 izy amin'ity androany io ity. Ny 20 martsa 2020 ka hatramin'ny 20 jona 2020. Totaly 5,750 ny isan'ny fitiliana vita teto Madagasikara. 2,6 amin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus, 2,7 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana, 2,7 no efa sitrana, 9 no mbola marary mafy ary 10 no efa nindosy ny fahafatesana. Manoloana ny voka-dratsy teraky ny aretina coronavirus eto Madagasikara nanao anjovontsy azahoana vola mitetina 2,20 faingo 420 tapitrisa $, entina anoanana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ifehezana ny valanaretina coronavirus ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny solotena maharitry ny OMS. Tinara Tsimandresy. 2,20 tapitrisa $, no lela vola ilain'ny Madagasikara isorohana ny mety voka-dratsy ateraky ny fandalovan'ny coronavirus. Io ny nivotra tao anatin'ny antsovonjo nataon'ny firenena mikambana tamin'ny fahasivy ny volana Jona lasa teo. Lahara-pahamehana ny ahafahana mamokotra ny valanaretina faran'izy aingana ho an'ny Madagasikara satria iteraka voka-dratsy eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-toekarena ny fianaky ny coronavirus eto amin'ny firenena. Raha tombatombana ny firenena mikambana ny sehatry ny fahasalamana fotsiny dia mila 7,3 tapitrisa $, 2,25 tapitrisa $, kosa ny takin'ny sehatry ny fahadiovana, 7,2 $, kosa no atokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana, 2 tapitrisa $, no takin'ny sehatry ny fiaina ara-tsakafo, 2,2 tapitrisa $, ho an'ny serasera, 8,7 $, ho an'ny fiarovana, ary 8,2 $, ho an'ny sakafo. Raha tombanana ho 2,9 tapitrisa ireo malagasy mila izany fanampiana izany, 2,7 tapitrisa monja no afaka isitraka izany amin'ny alalan'io lela vola anaovan'ny firenena mikambana antsovonjo io.
Mila ovana ny fomba fanaovana politika eto amintsika ho ny filoha-hevitry ny CFM tsy vahaolana intsony ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana raha te hampandrosin'ny firenena isika raha ny nambarany Henri Flora. Afaka andro maromaro ankalaza ny faha-enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena isika malagasy. Enimpolo taona izay marika lehibe fa tokony hisy fiovana ny fiainan'ny malagasy sy ny fanaovana politika eto amintsika hiteraka famparisoana tanteraka. Nanamafy ny teo anivon'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy fa isan'ny sakana tsy ahafahana manatanteraka ny fampihavanana ara-politika eto amintsika ka hanambaran'ireo mpanao politika ny hery ho fanavotana ny firenena ny fomba entina mamaritra ny atao hoe politika, ny fifanaratsiana sy ny fifanenjehana no mibantoerana raha ny fanazavana. Efa imbetsaka ny CFM manao antso na manao fiaonana amin'ireny olon-dreny na mampiaona ireny olon-dreny fa ny zava-dehibe ao dia izay hoe le fanabeazana ara-politika eo amin'ny tsirairay, le fibeazana zay nga manodina hoe le fibeazatena, le fahatsiarovatena ara-politika ny tsirairay amin'izany hoe inona no atao hoe politika, manaraka an'izany ve, manaja ny soatoavina ve, fa ny politika anisan'ny tena mandrava ny fiarahamonina raha sanatry vava io le lasa hoe andaniny sy ankilana pour na contre zay no atao hoe dia lasa tsy mbalivaly zay fotsiny eto sanatry vava lasa valifaty foana ny ao anatin'ny politika tsika ka mamerina ny firenena eo anaty fantrana mandrakariva ka dia zay moa anisan'ny tena antom-pisin'ny CFM tsy maintsy hijery andreny lafiny manotoana ny fiaraha-miaina mba ahafahantsika miara-miasa ao afampandrosoana. Tokony hipetraka ho modely amin'ny fanaovana politika ho hiatrany teo anivon'ny CFM ireo mpitarika antoko politika. Soavy manokana mihitsy hoe ho antsika mpanao politika ny tompony andraikitra tsokajiny no andro ray amandreny ara-politika na amin'ny taona na amin'ny andraikitra dia anisan'ny zavatra tsara hibeazantsika sy ampitaitsika amin'izao faha-enimpolo taona firenena izao hoe ndao tena politika marina no ataontsika eto amin'ny firenena mba ahafahana mampandroso ty firenentsika ity. Manana andraikitra lehibe araka izany ny mpanao politika hitondra endrika fanabeazana sy hitondra famparisoana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany. Nanamafy ny fitokonana ho fitakinany tampo-karaman'izy ireo 3 volana ireo mpiasa miisa 520 eo anivon'ny orinasa Knappmad. Ny Knappmad izay eo ambany fiahian'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Henri Flora. Tahaka izay ny zava-misy teo anivon'ny Knappmad. Tabataba sy orakorako fanerina ireo tompon'andraikitra isan-tokony no nasetry n'ireo mpiasa miisa 520 sy mbola nandray ny tampo-karaman'izy ireo nandritra ny 3 volana. Ny Knappmad izay eo ambany fiahian'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Mizara roa lehibe ny mpiasa eo anivon'ity orinasa ity, ao ireo mpiasa-mpanjakana, ao kosa ireo mpiasa izay miankina manokana amin'ny vola miditra eo anivon'ny orinasa. Ny Knappmad izay miandraikitra ny famitana sy ny fanamboarana ireo taratasy mpanadina mpanjakana. Eo an'le mpiasa 520 zany dia ny vola izay any any tokony ho alohan'ny ministera fampianarana zany hatramin'izao mbola tsy voaloha andoavana an'le karamanay. Zany hoe i vola io zany dia vola vidy nanaovana sujet d'examen tamin'ny herintaona CPES, BPC. Dia le procédure any amin'ny ministera hatrany amin'ny finance mirotsaka any amin'ny ny comptena any amin'ny trésor zany ela be le procédure dia efa nanomboka janvier zany io procédure io no nandeha hatramin'izao mbola tsy tafavoaka dia izay zany satria nampanantenana foana zany izay hoe efa ivoaka le izy efa ivoaka nefa izao zany mbola tsy hita soritra le izy hoe hatraiza na hatraiza. Nanome roa amin'ny fitopolora ho an'ireo tompon'andraikitra izy ireo amana ny olana eo anivon'ity orinasa Knappmad ity. Zahay zany moa matao ny voratra an'izao dia misy ny zavatra tiana hotratrarina. Dia ny any tenenay zany amametraka manana roa fitopolora zany no atolotray mba hikarakarana ny zavatra mahazo anay io satria na ny aretina araka ny teneniko teo fa be da be mihitsy ny zavatra miseho dia tena sahirana tanteraka satria le olona avy any lavitra andeha hoakaty ninninona zany na tsy makatery izy sahirany maro ihany tokony hoakaty zao amin'izao fa tsy afaka natsony izy fa tsy afaka zay tsy izy frais ka zay zany angatany hoe surtout indrindrindrindra mialatsiny amin'le teny somary mifangaro indrindrindrindra mba mihaino anay zany ianareo tompon'andraikitra zay voakasika zao toetra raha zao
mba karakarao izahay fa zanaka malagasy mitovy aminareo. Niezaka nanatona ireo tompon'andraikitra voakasika ity raharaha ity ny mpanao gazety fa tsy nisy afaka namaly ny mahakasika izany. Raha ny nambaran'ireo mpiasa ia mafiatrano ny fitokonana manomboka ny alatsinainy ho avy izao raha tsy voavahany olana ary mety hiafara amin'ny tsy hanohizana intsony ny asa rehetra izay atao amin'ny fanomanana ny taratasy izay ampiasaina amin'ny fanadinam-panjakana. Antso araka izany ataon'izy ireo an'ny tompon'andraikitra isan-tokony ijery vahaolana mahakasika ny tambokaraman'izy ireo izay tsy azo tao anatiny 3 volana. Tsy tafaveriny amin'ny laoniny avokoa ny ampahany betsaka amin'ny lavaka eny amin'ny lalana maro eto Antananarivo noho ny fanamboarana izay toto-sain'ny Jirama. Tsy voahaja ny fifanarahana raha nambarana teo anivon'ny direction régionale de l'aménagement et des travaux publics Analamanga. Miantarandriana io. Manoloana ny famaroany fandavahana lalana toto-sain'ny Jirama amin'ny alalan'ny fampidirana rano sy ny fanatanterahana asa nidina ifotony jery mizotry ny famerenana amin'ny laon'ireo lalana ny teo anivon'ny DRATP Analamanga na ny direction régionale de l'aménagement et des travaux publics omaly sy androany. Hita nandritra izay fa tsy voahaja ny fifanarahan'ny DRATP sy ny eo anivon'ny Jirama ny tsy maintsy amerenana amin'ny laony ny lalana simba na nolavana noho ny asa no tontosaina. Sortie de tanalo zany tena nataonay hoe mijerevana tsara mihitsy hoe aiza César de nahitana ireny zavatra eny ary zavatra mampalahelo satria tena nanao ankety mihitsy ny tenako zao nanao ankety de hoe ahoana ny fomba fiasa ny Jirama ho aminareo napiditra rano de nilaza mazava tsara mihitsy ny olona izay tompony fampidirana rano fa hoe izahay no mamerina no manao remise en état izay manakaraha entreprise manao an'io toy izay daholo zany ireo axe izay hitanay tato ato nakany amin'ny RN2 RN3 RN1 axe iposy zava ho azy fa reo tompon'ny asa reo dia tsy fantatro moa izy ho alainy fa hoe izy tena no manerina azy na maka entreprise izy amin'ny akapeny raha hita amin'ny sary iny zany dia tsy voaverina mihitsy amin'ny akapeny satria ohatrany hoe mijanony eo izy hatramin'izao raha hita amin'ny sarina defanay ireny ary misy ataontsika hoe 10 andro foana dia tsy voaverina satria olona tsotra no manao azy tsy manaraka n'le plan raha tonga teny ny tenako zao androany dia mijery hoe aiza le plan d'exécution anatanteran'io sady tsy ampelantanan'le Jirama zay mikitikitika an'le tuyau ao no tsy ampelantanan'le olona nefa fanomena azy. Manoloan'io nandray fepetra ny teo anivon'ny DRATP Analamanga ary nampiato tanteraka ireo asa mifandraika amin'izay. Zany dia natsaranay daholo miasa efa nilaza mialohan'ny directeur-ny Jirama hoe hanao contrôle zay ka raha ohatra mahita zavatra tsy mifanaraka amin'ny fanarahana dia tonga dia atsanay hatrany miasa. Ivory amin'ny alatsinainy hariva zany ny Jirama miaraka amin'ny direction régionale ny Analamanga miaraka amin'ireo président entreprise zay atao anatiny sortie de tanà izany dia ny agence routière reo zany no ivory ahoana ny antanterahana satria ilay asa atao anatin'ny sortie de tanà zany no anisan'ny voabeany koa mieteretiny koa antsoina ny commune eo zany zao no amin'ny alatsinainy hariva no amaritana tsara n'izay zavatra efa atsanay tanteraka mihitsy aloha miasa mandrapatonga zay satria manjary simba le lalana zay nandaliana vola be. Aorian'ny fivoriana araka izany no ahafantarana ny fepetra raisina mikasika ity raharaha ity. Tsy aivina raha ny fifanarahana araka ny fanomezan-dalana izay nomen'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia ny orinasa nanao ny lalana no mamerina ny asa raha toka lalana vaovao toy ny hita eo amin'ny sary no tontosaina tsy izay anefa no zava-misy fa ny tompon'ny fangatahana no fantatra fa namerina ny asa raha ny fanadihadiana ny tontosainy teo anivon'ny DRATP hatrany araka ny fanarahana hatrany dia tokony tsy ohatry ny 27 ora no voaverina amin'ny laony ny lalana na ny trottoir voakasika fa raha ny hita dia tsy izay no zavatra ny tranga ao ireo misy efa 10 andro tao ihany koa no maherin'izay izay mbola tsy niverina amin'ny laony raha ny fanadihadiana hatrany. Mahakasika Jirama izay hatrany dia manoloana ny fahatapahan-jiro faobe teto Antananarivo sy Antsirabe nanome fanazavana teo amin'ny page Facebook ny Jirama. Antony raha ny fanazavana ny faratsy ny toetry ny andro any Andekaleka ary misy fiatraikany amin'ny tambazotra famatsiana herinaratra izany. Efa misy ny fanamboarana ary iverina tsikelikely amin'ny laony ny famatsiana.
Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia miandanja hatrany sandany ariary tamin'ity volana ajona ity raha oharina ny euro. Raha ny fanazavan'ny banky foiben'ny Madagasikara isan'ny mahatonga iny fiakarany sandany euro raha oharina amin'ny dollara miantarandriana. Tsy nitsanidina ny sandany ariary tato anatin'ny 3 volana farany. Araka ny sary izay maneho izany, nanomboka ny voalohan'ny volana aprily no efa ambany dia noho ny teo aloha ny sandany ariary izay mandrina ny 104 ariary ny 1 euro. Nitohatra ny fidinana io ary taty amin'ny fahatelon'ny volana jona tafidina hatrany amin'ny 204 ariary ny 1 euro. Amin'izao fotoana izao mananika ny 304 ariary ny 1 euro. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara, isan'ny antony niteraka ny fidinan'ny sandany ariary oharina amin'ny euro io, ny fiakaran'ny sandany euro oharina amin'ny dollara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha toa ka ray faingo ohatra 7 izany tamin'ny 10 andro lasa izay, dia niova ray faingo 530 amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, antony ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fifandanjan'ny fanondrana entana sy ny fanafarana entana. Hatramin'izay ka hatramin'izao, ambony lavitra oharina amin'ny fanondrana ny Madagasikara entana any ivelany ny fanafarana entana. Ity farany izay miteraka fanjifana vola vahiny betsaka. Tamin'ity volana jona ity, ny andanja hatrany amin'ny 5,100 ny sandany ariary oharina amin'ny euro, ary ny andanja hatrany amin'ny 3,500 raha oharina amin'ny dollara. Panabe misa 3,000 eo avy amin'ny sehatra tsy miankina ny voakasiky ny olana izay ateraky ny coronavirus ao Tomasina. Mitaraina amin'ny fanjakana maefa araka izany ny fikambanan'ny mpandrarany sekoly tsy miankina. Mangataka calendrier scolaire manokana ihany koa izy ireo. Fanandina. Sedra olana toy ny sehatra rehetra ny tontolon'ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana ao Tomasina noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Misa 920 ny isan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana raha ny ao amin'ny anatin'ny fahampiadidim-pianarana Tomasina voalohany, raha toka 230 no isan'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana. Panabe misa 3,000 no mivelona sy mamelona vady aman-janaka eo amin'ny tontolon'ny fampianarana tsy miankina io ary mpianatra misa 7 alina no beazina ao anatin'izany. Tahaka ny sehatra rehetra dia mitarika olana ara-bola goavana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana tsy miankina amin'ny fanjakana ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireto mpandrarany sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ao Tomasina ireto izay mivondrona ao anatin'ny association des établissements privés. Takinay ny tsy hisy taona fotsy, fa kosa ny fangatanay dia tsy hoan'ny kilasy manao fanadinana ara-panjakana ihany, fa ny zana bahoaka iray manontolo afaka manao session spéciale tsika raha ilainy izany. Manaraka izany, mangataka izahay mitaky koa raha azo atao ho fijerena manokana ny mpampianatra, satria ny aty amin'ny tsy miankina dia tsy mba mandray vola tahaka an'ireny eny amin'ny sekolim-panjakana ireny. Misy koa ny vesatra mianjady amin'ny sekoly dia ny jirama, hofatrano, ny pré bancaire, ny karaman'ny mpampianatra efa bolana eo tsy voailika intsony izany satria noho ny fahaverezana asa eo amin'ny ray aman-dreny dia tsy ara-dalàna ny fanefany ny ekolazy izay tokony alohany. Ka mba fanatanterahana izany rehetra izany dia mangataka fiaraha-miasa amin'ny mpitondra izahay. Eny fa na dia ny fisian'ny tafika aza eny amin'ny ivon'ny sekoly ho fanatanterahana nyreny fepetra arahana ao anatin'ny fiboana ireny. Manofa trano-tsekoly ny 700 sekoly tsy miankina ao Tomasina ao, mandrina ny 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 9 tapitrisa ariary ny vola tsy maintsy aloha isam-bolana ho an'izay hofa-trano izay raha ny fanazavana trany. Isan'ny tsy maintsy efaina ihany koa ny karaman'ireo mpampianatra nandritra izay efa bolana eo ny hatrehana ny fiboana izay. Ny famohan'ny fanjakana mialoha ny tetiandro mpampianarana manokana ho an'ny fiara-piadidim-pianarana ao amin'ny faritra Antsinanana no vahaolana narenana sy amenona ny fotoana banga araka ny nambaran'ireo talentsikoly tsy miankina. Zany hoe zany zahay talentsikoly eto Tamatavy tena mangataka calendrier scolaire manokana ho an'ny Tamatavy satria Tamatavy zany efa nitapaka aloha zany ny tapabolana ho an'ny classe d'examen tsy nianatra dia tsy fantatra hoe ovina hianatra. Dika zay ny amin'ny toerana hafa efa mianatra foana. Dia faharoa manaraka an'izay zany le classe intermédiaire mba ahafahana mamarana ny tom-pianarana. Satria
ohatrany hoe mampanahirana ny sainay mieritrehitra hoe tonga de miandry amin'ny fidirana manaraka de aiza oaiza reny programma tsy vita zay mahatonga zay miteny hoe tokony vitena aloha ny programma zay sisa tavela mandritra ny 2 volana ohatra hoe ny mois de juillet sy mois de août de anatin'igny ihany zay manao ny examen de passage zany afahagna mijery hoe iza ny mpianatra tokony afaka hiakatra klasy fa raha tsy zany de tena hoe azo lazaina hoe taona fotsiny to ampianarana satria antony a iregny mpianatra reo raha vao tsy miverina manao examen izy tsy miverina mamarina ny to ampianarana izy dika zay zany tsy maintsy idouble klasy daholo zany ny mpianatra malagasy rehetrarehetra. Efa nisy ihany ny fionana tamin'ny mpandrarany sekoly tsy miankina tao Tomasina tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fandalovan'ny tany an-toerana ny volana Martsa lasa teo fa nanambara izy ireto foany tsy mbola nisy ny vahaolana mivaingana. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay etantsika mahakasika ny gara Ambohimanambola eo ihany koa ny fifanolana ny fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra rehefa avy eo ary. Ahitra maitso tany manan-karena fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra vita avy amin'ny ronono velona tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Socolé ny tsiro tena izy. Résistant et sympa comme ton papa. Pour la fête des pères, profitez de 20% de remise sur tous les smartphones Telma. Et le Titan est à seulement 149 milliards TTC. Rendez-vous vite en Telma Shop. Fianana miaraka amin'ny Goudy. Veny eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tsy nanaovana étude d'impact environnemental ny gara Ambohimanambola. Izay no antony tsy mbola ampiasaina ny gara hatreto hoy ny ministra tompona andraikitra Yves Richard. Rotona latsaka teo aoriany favitany Topiantsonana Ambohimanambola. Nitondra fanazavana mahakasika ny antony tsy irosona amin'ny famindrana ny kooperativa mpitaterana eny an-toerana. Ministry ny fitaterana nandritra ny feonany tamin'ny olona farany teo. Nambarany fa tsy nanaovana étude d'impact environnemental ny Topiantsonana ka atahorana ny fiantraikany amin'ny manodidina. Ambohimanambola no mbola tsy misokatra efa tsy mpisokafana mihitsy izy io. Ary tena efa naraka tamin'ny kooperativa rehetra mihitsy. Fa rehefa tena mijerena izy io jerena ny dossier dia tsy natao ny impact environnemental. Nefa fantatsika fa mampisezy amin'ny côté garasendra ka makany mandriseza ny rano maloto avy amin'ny gara io dia mety anahirana tsy avy mandriseza ny rano fisotrotra eto Antananarivo. Ka dia nangatahana aloha zany hoe atao ny impact environnemental zay fosokafana ny gara eo Ambohimanambola. Raha voalaza trany arak'izany fa nanaraka ny fepetra iraisan'ny pirenena ny Topiantsonana. Miankina amin'ny fahavitany izay étude d'impact environnemental zay ny famindrana ny kooperativa mpitaterana amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito. Tsy maintsy jerena ny fiantraikany fampiasana ny Topiantsonana amin'ny tontolo manodidina. Tsy hatongavana amin'ny gaboraraka sy ny maro hafa toy ny mitranga eny anivon'ny Topiantsonana maro amin'izao fotoan'izao.
io ihany koa ny fanamafisana ny fiara fitateram-bahoaka iazo ny tompom-piantsonana, tsy hanahirana ny mpandeha ary farany fitsinjarana ny efitra ho an'ny kooperativa rehetra, araka ny fanazavana avy amin'ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety farany teo. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia vaky ny ady eo amin'ny mpikambana sy ny filohan'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Mivoana amin'ny fitsipika ifehezana ny fomba fitantanana misy hoy ny fanazavan'ireo mpikambana tamin'ity androany ity fanakorontanana ankilany nandikan'ny filohan'ny FTR ny Tranga. Yves Richard. Manomboka manohitra ny fitantanan'ny filohan'ny mpikambana maro anatin'ny FTR na ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Mivoana amin'ny fitsipika ifampifehezana ny fomba fitantanana hoy ny fanazavana. Voalohany fanafangaronan'ny politika amin'ny fitantanana ny fikambanana. Isan'izany fitarihana ny mpamily taxi anohitra ny fitantanana sy ny fehi-kevitra apetraky ny commune. Io ihany koa ny fakana vola tsy araka ny tokony ho izy. Nilaza izy fa hoe mavita le permis sy le carte grise le biométrique reny nangalany vola. Mbola nisy koa vola hoe aka isan'ny mbola banka chauffeur taxi. Mbola lazako izy fa mandoa an'le roa alany aminy zay vao tafiditra amin'le fangalana volany amin'ny banky. Dia tamin'ireny fotoana ireny confinement hoy izany resahana mbola nangalany 503 na mpikambana atao anatin'ny FTR na tsy mpikambana nefa dia laza efa hoe tsy voalondray ny fatrano. Fantatray zany zao fa zay ny taxi tonga saina amin'ny zavatra fetsifetsena. Aza anaovana biziny ireo taxi ireo madame Clémence tsy mety loatra zany. Ary aza ampidirina resaka politika satria manakorotana ny filaminam-bahoaka ianao ankehitriny. Nitondra ny fanazavany manoloana io ihany koa ny filohan'ny FTR androany. Nambarany fa fanakorontanana ny fikambanana no antony fanoherana ary mpikambana teo aloha no manomana ny fanakorontanana amin'izao fotoana izao. Ireo olona miketriketrika amin'izany ireo dia tsy iza fa olona tao anatin'ny biraona ihany ary ny sorona noho ny ataontsika hoe famadihana ny taxi. Satria nisy nasiana ny tena hoe ny démissionna mihitsy ny apahany amin'ireo olona izay mitarika an'izany fanoherana izany amin'izao fotoana izao. Zavatra tiako tenenina dia tsotra be Clémence Rarnirina dia olona demokraty manaja tsara mihitsy ny fifandimbiasam-pahefana ary ho avy ny fotoana rehefa tonga ny volana novambra zahay tsy mieritreritra ny hijanona maharitra eo amin'izany toeran'ny filohan'ny taxi izany dia mahareta kely fa ho avy tsy ho ela izany, ho avy tsy ho ela ny fotoana natanterahana ny fifidianana dia mahareta kely fotsiny. Samy milaza ny fomba fijeriny arak'izany ny andaniny sy ny ankilany. Isan'ny fanapahan-kevitra azo irosona mahana ny disadisa ny firosona aingana amin'ny fifidianana ahafahana misafidy izay hitantana ny fikambanana. Filoha izay vonin-kiady amin'ny fitondrana ny etaeta ny mpanamory taxi tsy ankanavaka sy ho fanatsarana ny sehatra amin'ny ankapobeny. Nizara sainam-pirenena ho an'ny fokontany sy ny sekoly rehetra ao anatin'ny boriboritany faharoa ny solombavambahoaka avy eny an-toerana tamin'ity androany ity. Fiara-miasan'ny solombavambahoaka tamin'ny kooperativa sy vehivavy TGV no ahafahana nanao izany fanampanazavana. Saina no nisafidiana ho zaraina satria ny sainam-pirenena aloha mariky ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ary ihany koa ny ampo-pirenena ny fitiavan-tanindrazana zany dia natolotra daholo ao anatin'izay sainam-pirenena izay ka ho ankalazaina amin'izao faha-80 taona nahazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena enganye ka tsy hipetraka fotsiny izany faha-80 taona izany fa araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia anova zavatra lehibe ary isy fandrosoana ngeza be eto Madagasikara ka dia apetrakantsika amin'Andriamanitra izany mba ho samy lavitra ny aretina avokoa isika malagasy rehetrarehetra ary androso aingana ny firenena miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ny tokony andanina ny lalàna mifehy serasera fandanena izay tokony atao mialohan'ny fiafaran'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera. Misy rarana ary zao.
Tamin'ny alalan'ny taratasy ny sokatra no nanaova ny fiarahamonim-pirenena miisa 8 ny collectif des citoyens des organisations citoyennes ny rindran'ny olom-pirenena iarovana ny raha manana M6 Tatao toana siainga ho an'ny tambazotra ny olom-pirenena ONG Itsy ONG Ivorary ONG Sa Soafafy Ampahombiny ho avy ONG Tolotsoa ary ny Transparency International Initiative Madagascar ny antso avin'izy ireo ny antefa amin'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ny tokony andaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny serasera mialoha ny fiafaran'ny fivoriana rahampitaona ny anteny mera. Antony maromaro no notanisain'izy ireo fa mahamaika ny fandaniana izany fa isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fahafahana manaraka ny fandaniana ataon'ny fitondrana indrindra amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao sy ny ady amin'ny kolikoly. Raha ity taratasy misokatra ity hatrany tsy tonga lafatra ilay lalàna amin'ny feny serasera saingy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fantsiana izany hiampitana amin'ny fandaniana. Manoloan'izany miantso amin'ny fitohizan'ny fandiniana ireo fiarahamonim-pirenena ireo ary miantso ihany koa amin'ny fandaniana izay lalàna amin'ny feny serasera izay. Iresaka manokana mahakasika ny fombafomba atao raha mokatra fanafody eny anivon'ny ivon-toeram-pikarohana miainga amin'ny zavamaniry sy ireo dingana lalovana amin'izany no arahanao anatin'ny fandaharana alalino raha pitso amin'ny 7 ora ariva eto amin'ny Cool TV arao ary ny sombiny amin'izany. Noforonina ny voalohan'ny volana Oktobra taona 1977 tamin'ny alalan'ny didim-panjakana laharana 76 334 ny Centre National de Recherche Pharmaceutique na ny CNRP izay ivon-toeram-pikarohana nasionaly mahakasika ny zavamaniry. Taty aoriana kely izany hoe ny 20 aprily taona 2017 nisy ny fanatsarana nentina ary novaina ny anaran'ny ivon-toerana klasa hoe CNARP na ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique araka ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika 7 tamin'ny 1 Aogositra 2020. Ity ivon-toerana ity rery ihany no ivon-toeram-pikarohana tokana hanana ny fanjakana eto Madagasikara ary ny filoham-pirenena teo aloha Philibert Tsiranana no nanorina azy ka nametraka ny vato fototra voalohany tamin'ny 21 ny volana Oktobra taona 2017. Isan'ireo ivon-toerana eo ambany fehien'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny CNARP izay manana tanjona manokana sy ny foto-kevitra ijoroany amin'ny maha ivon-toeram-pikarohana azy izay indrindra fa eo amin'ny lafiny fikarohana amin'ny alalan'ny zavamaniry avadika ho fanafody. Isan'ny iraka iandreketan'ny ivon-toerana ohatra ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fanatanterana ny politika pirenena ho an'ny fikarohana siantifika. Eo ihany koa ny lafiny teknika sy ny fampiroboroboana ny asa fikarohana eo amin'ny sehatry ny zavamaniry entina hitsaboana ireo aretina maro samihafa. Fototra goavana ijoroana araka izany ny fikarohana isan-tsokajiny. Toy ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana misy ny paikady apetraka amin'ny izany ny laharana efso. Ny tanana manko maloto raha vao mbola maina noho izany isaky ny alohan'ny sakafosika tokony sasa-tanana amin'ny rano sy savony alohan'ny hijiranao tokantrano indrindra dia tokony manasa tanana amin'ny rano sy savony. Tsika zao efa manasa lamba mahafinaritra be madio foana ny tanana dia ny elanelana mety zao misy elanelany tsara mba tsy azahoana ilay tsimokaretina. Azotsika ve ny antony anaovantsika ilay arivava? Maro amin'ireo fokontany eto an-drenivohitra no ahitana fanentanana ara-pahasalamana. Fanentanana izay entina miady amin'ny fiparitana ilay valan'aretina Covid-19. Eny amin'ireo faritra hita fa marefo no misy ny fidinana ifotony ahafahana manampy sy manora ireo olom-pirenena. Efa misy ny paikady fifandraisana sy fampitana ny hafatra raha ny fanazavana. Saingy hafa kosa ilay midy ny fotony satria miserasera amin'ny vatana amin'ny olona izay. Raha hitantsika izao mbola misy ny tsy manao arivava. Mety antony betsaka, mety tsy fahafantarany be sa
misy firarahina mety antomaro dia ny fidinanay fotony ohatranao no manampy azy hoe inona ny tombosoa manokana ho azy ho an'ny fahasalamany ahafahany manao avavy. Izay ihany koa ny paikady ozy ianao teo misy sono mobile zao eto misy hirahira ao dia misy tantara kely satria ny asosy koa manao famokarana momba ny marionnette reny dia misy tantara kely zany alefanay dia arakarak'ilay olona mety hoe zatovitovy tanora dia le marionnette nalefanay dia aveo zay mametraka fanontaniana hoe inona ny afatra pitay. Ahafahana manamafy ny fanentanana, mijanona eo amin'ny faritra iray mandritra ny roa na 3 andro ireo mpanentana mba ahafahana mijery ny fiovana ireo mponina manoloana ny fanentanana izay natao. Ny fidinana ifotony ho hatrany ireo mpikarakara no tena mahomby sy ahitana vokatra ao anatin'ny fotoana fohy. Maresaka iraisam-pirenena toerana miisa 12 any Atsimo Pekay indray no tsy maintsy miditra amin'ny fiboana vokatry ny fahitana tranga coronavirus maromaro ny farany herinandro teo. Tao amin'ny tsenany tantsaha iray any an-toerana no nanomboany izany fanadina. District iray ao Pekin no verina ahitana trangana Covid-19 tao amin'ny tsenany tantsaha iray any an-toerana no nanomboan'izany raha ny fantatra. Tamin'ireo fitiliana ny isa 7,500 natao, 770 tamin'izany no fantatra fa nitondra ny tsimon-karetina, 3 tamin'izany no piasa tao amin'ny tsena, iray tamin'izy ireo olona sendra ny an-tsena ary 3 piasa ny centre de recherche sur la viande izay 7 km miala ny tsena. Vokany, hetsika maromaro toy ny hetsika ara-panatanjahantena sy mikasika ny fizahan-tany no foana teo eo. Sekoly miisa 5 ihany koa no voaterina akatona. Nidy ihany koa ilay tsena rehefa manomboka ny fanadiovana izany. Raha ny fanazavan'ny lehibe ny tsena ny Gziny Fady tamin'ny azo fitetehana saumon farina no niantomboany fifindrano'ilay aretina. Manoloan'izany olona ray alina no tiliana manomboka androany any Pekin ary toerana miisa 12 any atsimon'ny Pekin indray no tsy maintsy niditra tamin'ny fiboana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.